Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifanana tetikasa mikasika ny angovo no karakarain'ny fandaharan'asa énergie ao Maurice ny lycée Andrianamponimerina Sabotsinamena efa niatrika fifanitsanana teto Madagasikara. Tetikasa 12 tamin'ny sekoly anatin'ny tetikasa école no nifaninana teto Madagasikara ka nahatonga ny lycée LASN ho solotena Madagasikara tamin'ny lalao famaranana tany amin'ny nosy Maurice ny 7 aogositra 2023. Sekoly tamin'ny nosy efatra kosa no nifanandrana tamin'ny dingana famaranana. Madagasikara izay nitondra ny tetikasa biogaz au lycée Andrianamponimerina Sabotsinamena. Comore izay nitondra ny tetikasa solar lycée ao amin'ny lycée Saïd Mohamed Johar. A proposal to use solar energy as an alternative power source for Mauritius College no tetikasa noentin'ny nosy Maurice tamin'ny alalan'ny Mauritius College Boys. Ary ny solar gas cutter kosa no tetikasa noentin'ny secondary school ao Seychelles. Raha tsy ahivina dia ny volana febroary lasa teo no nanomboka ny fifanitsanana voalohany ka nahafahan'ireto solotena nosy efatra ireto niatrika ny dingana famaranana. Nosafidian'ny sekoly LASN manokana ny tetikasa biogaz noho ny fahabetsahan'ny fako eto Madagasikara. Raha malala ny fahabetsahan'ny fako eto amintsika, indrindra fa ny déchets organiques izay mamokatra gaz izay mandoto ny rivotra dia ny méthane, dioxyde de carbone ary ny sulfure d'hydrogène. Dia noho ny fahabetsahan'ny fako eto amintsika izay mbola azo ampiasaina ahodina ahafahana mahazo angovo izay no fototr'ilay tetikasanay hoe manodina fako izahay azo ahoana angovo ampiasaina ao amin'ny fianarana ao amin'ny lycée fa eo ihany koa ny zezika azo avy amin'ireo fako avy fermentena ireo ahafahanay mampivelatra sy mampitombo ny asa toy ny fanaovana zaridaina ao an-tsekoly. Anisan'ny miavaka ny tetikasa nety Madagasikara tamin'ireo tetikasa nifaninana rehetra. Ny nampiavaka antsika moa zany dia nakasika sehatra lehibe no le projet nataon'ny ankizy satria makasika ny fiarovana ny tontolo iainana izy voalohany indrindra aloha dia fialana tsikelikely amin'ny resaka exploitation ana ala, zany hoe mba misy source d'énergie vaovao zany dia mandray anjara mafitrika zany le projet eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, izay angamba ny tena izy. Dia eo ihany koa fahazahoana engrais natoraly satria ny après an'le fermentation an'le déchets organiques dia afaka mahazo zezika natoraly zany afaka anaovana fambolena eo amin'ny lycée ohatra dia afaka alain'ny olona tahaka ao manodidina ihany koa ilay satria mety hiteraka fampandrosoana goavana eo amin'ny firenena raha ohatra hoe mazoto ny olona fa mila fepetra entitra sy matipaika zany eo amin'ny fanatanterahana azy. Ao anatin'ny fanentanana ny olona hiaro ny tontolo iainana izao fifananana izao ary mamolavola ny mpianatra ahikady izany. Izany indrindra no antom-pisian'ny tetikasa école ary tafiditra anatin'izany tetikasa izany ny lycée Andrianamponimerina Sabotsinamena raha 1 no isan'izy ireo eto Madagasikara ankehitriny. Ny volana martsa 2023 no natomboka ny tetikasa école teto Madagasikara. Fandaharan'asa rindran'ny Madagascar National Parks sy ny komity nasionaly ivondrona ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana izay entina nabeazana ny ankizy ity sy hiaro ny tontolo iainana. Dia ankehitriny mioto vokatra zany tsika rehetra amin'izao fotoana dia hitako fa tafita ny hafatra, tafita amin'ny mpianatra, amin'ny ankizy majinika izay ho avy ity firenena ity ny hafatra tiana voizina ao anatin'ilay fandaharan'asa école dia tsinona izany fa fandehanana tsikelikely mandeha makany amin'ny angovo azo avozina satria hitantsika fa tena manimba ny tontolo iainantsika eto Madagasikara sy indrindra manapotika ny ala eto amintsika ny fampiasana ny arina na ny charbon izay sady manimba ny ala no manimba ny rivotra iainantsika eto Madagasikara izy ary manome vahana indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro satria miampitombo ireo gaz carbonique miely amin'ny atmosfera iainantsika. Anisan'ny misitraka izao fandaharan'asa école izao no nosy mpikambana ao amin'ny commission de l'océan Indien na ny COI. Tanjona amin'ity fifaninanana énergie ity kosa ny hanasongadinana ny angovo natoraly izay azo avozina ary afaka ampiasain'ny sekoly nandray anjara sy azo sitrahan'ny mponina manodidina amin'ny faritra misy azy.